dia tena mbola mahazo vahana aty amin'ny communauté Angara ny resaka famadihana. Anisan'ny toerana manan-karena kibon'ny tany ity communauté Angara ity. Raha tsy resaka fotsiny tsika amin'ny volamena dia tena mijery vavolombelona mihitsy fa amin'iny arabe mamakivaky tanàna iny rehefa fotoanan'ny fahavaratra no mamafa vovoka ny olona dia manivana dia mahazo volamena. Iny rano manakazo izay mamakivaky ny commune iny dia tena misy volamena ary saika io no fidiram-bolan'ny olona amin'ny fotoana tsy fisian'ny vokatra dia io no iveloman'ny olona. Tena manan-karena raha volamena ny resahana aty amin'ny communauté Angara. Fa misy ihany koa ny arenan-kibon'ny tany hafa toy ny vato, misy ny ametista aty amin'ny communauté Angara dia mbola tazana ny arena voajanahary ny resaka ala. Tena mbola misy ary manana an'izany izay mbola amina hekitara maromaro ary ala mbola tena mikitroka izy io fa somary lavitra sarotra ny lalana ahafahana tonga any. Ankoatra ny fambolena sy ny fiompiana izay iankinan'ny ankamaroan'ny mponina dia misongadina ihany koa ny asa tanana eto Angara. Ahitana mpanao ireny sodira sy mpanao asa isan-karazany ireny ny tanàna. Mandray anjara amin'ny fampandehanana ny toe-karena sy ny fiainam-piarahamonina izany. Na dia hita aza ny fandrosoana sy ny fahavitriam-ponina dia mbola maro ireo fanampy sedrain'ny Angara ankehitriny amin'ny fiainana andavanandro sy ny fampandrosoana. Ny resaka tsy fandriam-pahalemana anisany mbola tafiditra ao anatin'ny faritra mena ny communauté Angara. Izy dia amin'ny maha hoe aty amin'ny sisy tany anazy na hoe limitrophe izy tsika dia misy ireo kizo izay manano sarotra ny fifehezana azy. Izay angamba no heveriko fa mbola antony mampirongatra ihany koa izay tsy fandriam-pahalemana izay. Tsy andaniny ihany koa ny ataontsika hoe tsy fahampiana arak'olona amina mpitandro ny filaminana.